ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifarenevana no iaravanantsika hatratra ity alarobia fa 1 ny volana Jona ity. Ny mofinaina izay voalahatry sampana sekolady fobe ao antsika rehefa koa dia ny boky Ezekela mpaminany. Ezekela 7:30, Ezekela 7:30 ka hatramin'ny 7:20. Ezekela 7:30 ka hatramin'ny 7:20 vakizika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: ankehitriny dia ampidiko avy amin'ny fahababony Jakoba ary hamondrako fony taranak'Israely rehetra, ary sy ho saro-piaro noho ny amin'ny anarako masina, dia mba hahatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nahadisoany tamiko izy. Rehefa mandry fahizay eo amin'ny tany ka tsy misy manaitaitra azy, rehefa ampidiko avy any amin'ny firenena izy ary angoniko avy any amin'ny tany fahavalony, ary sy ho masina eo mason'ny jentilisa aho amin'ny ataoko amin'ireny, dia ho fantany fa izaho ny Jehovah Andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny, ka tsy hisy avoiko any izy na dia iray akory aza, ary tsy afenitra aminy intsony ny tafako fa ahidiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahiko, ho Jehovah Tompo. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Manakariva amin'ny soratra masina dia nikapik'Andriamanitra no mampiverina ny zanak'Israely na mampivelona ny olony amin'Andriamanitra. Hitantsika tsara amin'ny bokin'ny mpitsara izany fa rehefa kapohan'Andriamanitra na ahitsin'Andriamanitra amin'ny karavasy ny zanak'Israely dia miverina amin'Andriamanitra. Izany hoe ny kapoka, ary io na Petera aza dia nanafatra an'io manao hoe ny zanaka tiana tsy kitiana torakazo ny bokonamborana, ary hoy Paoly manao hoe Petera manao hoe zaza sary matoa tsy ahitsy fa na zanaka tiana dia anarina sy fahaizina. Ary dia ny zanak'Israely dia tsy nitsitsian'Andriamanitra torakazo mihitsy mba hiverenany amin'Andriamanitra. Izay raha teo ny dikan'ny fahababoana tany Babilôna nandritry ny 70 taona ho famaizana mba hiverenan'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Fa aty amin'ny testamenta vaovao dia tsy izay loatra ny tena zava-dehibe, tsy ilay karavasy ny zava-dehibe, fa ilay fitiavan'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia nametraka ny toe-tsaina hoe ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny olona. Nampitoeran'Andriamanitra ao anatin'ny mpino ny fanahiny, ary io fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny mpino io no manitsy azy, mitaiza azy. Tsy hoe tsy mikapoka akory Andriamanitra dia amin'ny testamenta vaovao, mikapoka sy manitsy mihitsy Andriamanitra, tsy miova izy na ny testamenta taloha na ny testamenta vao, Andriamanitra iray ihany. Fa izao ny fomba fiasan'Andriamanitra no nivoatra tao anatin'ny tantara talohan'i Jesosy Kristy Tompo, tateorian'i Jesosy Kristy Tompo, ateorian'i Kristy dia izao ndrahiny ao anatin'ny mpino ny fanahiny mba hanitsy ny mpino, hitaiza ny mpino, hamerina ny mpino amin'ny lalana marina sy mahitsy. Fa izao ity Ezekela 7:30 ity dia melo lavitra n'izany toe-tsain'ny testamenta vaovao izany, melo lavitra izany toe-tsaina izay hitantsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo izany. Amin'ity izany dia izao Andriamanitra maneho ny fitiavany amin'ny olona mba hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany amin'ny zanak'Israely mba hahatonga ny zanak'Israely hiverina amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy karavasy no hamangenan'Andriamanitra azy eto, fa fitiavana sy famindrampo. Hoy izy manao hoe ankehitriny dia ampodiko avy amin'ny fahababony Jakoba ary hamondrako fo izy, dia mba hahatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nahadisoany tamiko izy rehefa mandry fahizay eo amin'ny tany ka tsy misy manaitaitra azy. Izany hoe Andriamanitra dia tsy hamaly ny zanak'Israely amin'ny fahatezerany, amin'ny fahotany, fa hamindra fo aminy, ary io famindrampon'Andriamanitra io no hahatonga ny zanak'Israely hahatsiaro saina. Rehefa milamina ny fiainany dia izao
tsy ho adino ray Andriamanitra. Mahazatra antsika ny bokin'ny Isaia na ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia ny hoe rehefa milamina ny fiainan'ny zanak'Israely, indrindra ny bokin'ny tsara, rehefa milamina ny fiainan'ny zanak'Israely dia zao adino ny Andriamanitra. Fa eto dia niova fomba fijery Andriamanitra, na niova fomba fiasa, na nametraka ny famindram-po no ambonin'ny karavasy. Toy izy manao hoe andeha amindrako fo reto olona reto, ndeha anehoako fitiavany reto olona reto, ndeha mba anehoako fahalemem-panahy reto olona reto. Izao rehefa milamina ny fiainany dia heverina amiko izy. Rehefa milamina ny fiainany dia izao ahatsiaro ahy izy. Afaka malala endrezany fitiavan'Andriamanitra antsika. Isaia mpaminany dia efa niteny hoe manao hoe raha mifandahatra aminay ianao Andriamanitra dia izao very izahay. Dia hoy ny tompo manao hoe fa na dia tahaka njaky aza ny fahotanao dia ho fotsy tahaka ny oram-panahy. Andriamanitra tsy mamaly antsika araka ny ratsy nataontsika. Hoy ny Salamo 7:1 nataon'i Davida, tsy mamaly antsika araka ny fahotantsika Andriamanitra. Tsy mamaly antsika araka ny toetra sy ny fihodinantsika Andriamanitra, fa raha mamaly antsika araka ny toetrantsika sy ny fihodinantsika mandrakariva Andriamanitra dia tsy misy nofo mahajanona eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra maneho ny fahasoavany amin'ny mpanompony, tsy manisa ny fahadisoan'ny mpanompony. Zay am'tezakely 2:3. Andriamanitra tsy mitanisa ny fahadisoan'ny olona. Andriamanitra, mamaky an'Andriamanitra tsy nikapoka, mamaky an'Andriamanitra tsy nitanisa ny fahadisoan'ny olona, fa ny mamaky an'Andriamanitra dia niverena ny olona ao aminy, niverena ny mpanompon'Andriamanitra ao aminy. Dia izao manisy soa Andriamanitra, manisy fitahiana Andriamanitra na eo aza ny ditran'ny olona. Afaka malala amin'ity mofo izay nimenantsika ity ary dia izao zavatra roa lehibe. Andriamanitra dia izao maneho fitiavana antsika mba hitiavantsika ny sitrapony. Andriamanitra maneho fitiavana antsika mba hitiavantsika ny sitrapony, ny didiny, hitiavantsika ny lalany. Azonao tsara ange fiainantsika andavanandro hoe tsy voatery ho marina foana angentsika isan'andro. Tsy voatery ho nanao ny tsara mandrakariva angentsika isan'andro. Tsy voatery ho tsisy kialina ange fiainantsika isan'andro. Saingy izao endre mbola ataon'ny tompo eo ambany fahasoavany mandrakariva ka afaka mivavaka, afaka mahatsiaro azy, afaka miteny tahaka am-polo hoe fahasoavanao Andriamanitra no mahatoy izao aho. Andriamanitra topoina amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tsy topoina amin'ny tahotra, tsy topoina amin'ny fahaterena, tsy topoina mba hahazo zavatra, tsy topoina amin'ny filan-javatra Andriamanitra, fa topoina amin'ny fitiavana. Ary zay ny dikany hoe Andriamanitra mampitosaka ny soa eo amin'ny fiainantsika. Ina zany ny toe-po? Ny toe-po dia izao jerevo amin'ny solomason'ny fitiavan'Andriamanitra. Sokafy masom-pahnanao, sokafy masonao jerevo manao hoe inona moa tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao? Inona tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika? Inona tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana andavanandrontsika? Tsy hoe tsara noho ny hafa isika, tsy zay. Fa tian'Andriamanitra ny anao tahaka ity bokin'ny Ezekely ity hoe totofan'Andriamanitra soa isika mba hatsiaro tena. Fa tsy voatery kapohan'Andriamanitra, tsy voatery miandro kapoka mandrakariva vao hatsiaro tena, fa ao anatin'ny fahasoavana dia mahatsiaro tena. Endrisy Andriamanitra zany tsy fahatanterahako nefa omenao soa, omenao fahasalamana, omenao sakafo sahaza ho ahy, omenao fifaliana, omenao namana, omenao fianakaviana, omenao tanindrazana, omenao teninao, omenao lalana tsara mba hizorana isan'andro. Dia afaka mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Aza miandry kapoke vao mihitsy. Fa izao mifalia, jereo amin'ny mason'ny fitiavana ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa ny faharoa izay asehon'ny tompo eto dia izao afaka malala tsy mamaly fitian'ny zanak'Israely ihany izy ka mandrotsaka fitahiana aminy, fa izao tena manaiky hiara-monina aminy. Tena manaiky tsy hanafina amin'ny olona mihitsy ny fahatsarana. Ao amin'ny bokin'ny fiatsara-masina ny Jaona dia Jesosy indray maka ny teny tamin'ny mpianatra Jaona 1:10 nanao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza ianareo. Ny mpanompo ange tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nambarako anareo ny tsara rehetra, nambarako anareo ny marina rehetra satria sakaizako ianareo.
tahaka ny Abrahama tsy nanafenan'Andriamanitra ny momban'ny Sodoma ohatra, izy miteny hoe tsy mety amiko ny anafin-javatra amin'ny Abrahama sakaizako. Ary dia eto amin'ity Ezekiely toko 3:telopolo ty de zao Andriamanitra tsy manisany fahatsoantsika fa mbola vonona mandrotsaka fitahiana sy fahasoavana iverenantsika aminy fa izao koa Andriamanitra manakaiky antsika, tsy manafina ny tsara sy ny marina amintsika, tsy manafina ny tavako amin'ny 19:20 ahidika eo amin'ny taranak'Israely mifanahiky io Jehova. Zany hoe manaiky ara-monina amintsika mihitsy Andriamanitra, tsy amin'ny lafiny materielina ihany hoe omen'Andriamanitra ny sakafo sahaza, hoe omen'Andriamanitra ny fahasalamana, omen'Andriamanitra ny hery sy tanjaka, omen'Andriamanitra ny namana sy ny mpiarabelona, tsy lafiny materielina ihany fa hoy ny tompo eto manao hoe mifanahiky io ampidiniko aminy Jehova to ary tsy afeniko amin'ny tavako. Dikan'izany de zao tsy anafenan'Andriamanitra ny tsara isika, tsy anafenan'Andriamanitra ny mahasoa atsika isika, tsy afenin'Andriamanitra amintsika ny fahatsarana, tsy zava-miafina amintsika zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tiavako malala endrezany fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra dia eo akaikitsika mandrakariva. Ndraindraiky atsika manam-pahazarana fotsiny miteny hoe iantso ny anaran'ny tompo aho, manam-pahazarana fotsiny manao hoe midina tompo, fa ny tompo nge mifanamasina nge efa nidina teto amin'ny tontolo zao roa arivo taona lasa zay, fanahy masina efa mitoetra ho ampino, efa mitoetra amin'ny fiangonana. Fa fomba fitenitsika davanandro fotsiny hoe andeha hitady an'Andriamanitra, fa Andriamanitra efa nitady atsika. Fomba fitenitsika fotsiny hoe iantso ny anaran'Andriamanitra, Andriamanitra efa eo foana. Andriamanitra mandre sy mahita io teneniny io ahidiko amin'ny taranak'Israely mifanahiky io hoy Jehova. Inona zany ny toe-tsaina? Ny toe-tsaina de zao hitan'Andriamanitra ny ataotsika rehetra. Hitan'Andriamanitra ny fiezahantsika amin'ny fitiavana azy. Hitan'Andriamanitra lay fikelezana eny antsika zay na de tsy tanteraka aza, na de tsy feno aza. Hitan'Andriamanitra lay fiezahantsika ho tsara. Io fiezahantsika ho tsara, io fiezahantsika hanao ny asan'Andriamanitra io, hitan'Andriamanitra io. Satria ato anatintsika izy, ary eto am'izao tontolo zao izy, satria eto ny fiangonana, eto ny tenin'Andriamanitra. Noho zany dia tsy mahazo kivitsika am'izay mety ho fiezahantsika ho tia an'Andriamanitra, fiezahantsika ho tia namana, fiezahantsika hanompo an'Andriamanitra, de hitan'Andriamanitra reny. Satria mantsika miteny tahaka ny araky ny afatry ny Isaia mpaminany manao hoe dradraina ozy mametra-panontaniana hoe sao tsy hitan'Andriamanitra ary ty fiainako ty, sao de miafin'Andriamanitra ary ny rariny sy ny sotokony ho aho, sao de tsy fantatr'Andriamanitra raha ny mahasoa sy ny mety amiko, sao de tsy hitan'Andriamanitra ary ty fikelezana ainako ty. Fa eto de Ezekela mpaminany manazava fa hitan'Andriamanitra reny. Ary tsy hoe hitan'Andriamanitra ihany fiezahantsika amaha olombelona, marina fa ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika manompo azy araky ny fitenitsika davanandro hoe sola gratia, Andriamanitra ny manampy antsika fa atsika manatanteraka ny asa. Fa izao na ahoana de izao misy mandrakariva asa ataotsika ho an'Andriamanitra, hitany reny. Ary zay mahatonga an'i Paola nafatra manao hoe tandremo tsara fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ary tenenany soatra masina koa hoe mahireza mahatanja aza miova, Korinthiana 2:12, tenen'ny epistolany Hebreo amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika raha tsy renaka isika. Noho zany tiavako malala mahireza mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faran'izay ao anatin'io de ny hoe tsy hoe hitan'Andriamanitra ihany ny ataotsika ka mampahery antsika izy handroso amin'ny finoana, fa izao miaraka amintsika mihitsy Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ary miaraka ory amintsika Andriamanitra, miaraka mitomany amintsika Andriamanitra, miaraka mifaly amintsika Andriamanitra. Ny fiainantsika io de manjary fiainan'i Jesoa satria ao am-pontsika izy. Noho zany de tsy tokony ho kivy itsika na amin'ny fanaovana ny asa tsara na amin'ny fiezahana. Tiavako malala engany hisaotra an'Andriamanitra ianao, hitanao ny soa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ka hiteny tahaka ny Davidy ianao manao hoe inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Ary engany ry havako malala ho tsapanao
fa ao akaikinao Andriamanitra, ao anatinao Andriamanitra, hitan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ny mahasoanao, ny tebotebonao izay fikelezana henanao. Hivavaka isika. Tompo misotranao izay no ny amin'ny soratrao masina izay mampahirena ahy. Ny teninao izay mampatsiaro anay fa hitanao izay rehetra mahazo anay, ary hitanao ny tsy fahatanterahanay. Hitanao koa ny mampalemy anay dia mamaly fitianay ianao. Ary na dia tsy tanteraka ary izay dia ianao tanteraka ka androntsahanao fitahiana izay mba hahatsiaro, hibebaka hatsiaro heverina aminao. Tsy manafina ny tsara ho anay mandrakariva ianao satria fitiavana. Tompo tahio ny tontolo andronay, tahio ity tontolo andronay ity izay anontonay ianao, tontolo andro ahitanay fahasoavana, ho tontolo andro androsoanay amin'ny finoana, ho tontolo andro hitombonay amin'ny fitiavana sy ny fanarahana anao. Mamelahany elokay, mamindrafo aminay Tompo. Fa ny fahasoavanao no matoa izao anay. Be fahasalamana sy heri-tanjaka izay Tompo. Mio fiadanam-po sy fifaliana. Dia tahio ny tontolo andronay koa, ho tontolo andro hizaranay fifaliana amin'izay rehetra mifanerasera aminay. Mivavaka manokana izay ho an'ireo mpianatra manala bakalorea amin'ity andro manomboka amin'ity andro ity. Mivavaka izay ho an'ny mpampianatra, mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny mba ho feno fifaliana izy ireny. Dia mivavaka izay ho an'ireo tsisy salahy, ho an'ireo manana olana sy andam-panahy, ampaherezo Jesosy. Ho aiza moa izahay, ao aminao ihany misy ny fiainana, dia manankina ny fiainana eo am-pelantananao izay mba ho mpandresy, mba ho faly lalandava amin'ny fahalalànao. Anaranao Jesosy. Amen.